teboka angeza be le ny tenen'ny ministra Fanirisoerina avy teo a hoy izy hoe ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ozy izy a de ny sandoka fahefana mafiloham-pirenena azy nandritra ny 5 taona fa zao iza androm-panjakana inona raha apetrakintsika zany hoe ny sandoka fahefana nandritra 5 taona androm-panjakana iza no nanositra azy ho filoham-pirenena nanaiky an'izay fisandohana zay io ACC dradradradraina fa hoe tokony ravany io evoreo mbola eto ary no amafisina ny toerana ary reo olo reo ndray no manamasina n'le toeran'ny eto aloha hoe zao tsy azo tsinareo ravana ny androm-panjakana rehetrarehetra reo no mibaikobaiko no hoe nefa ka izany ty le ACC ty no nakamasina hoe olona mpisandoka nandritra ny 5 taona io ACC io tadidio tsara nisy anty hoe etsika fotsy 1 de lasa 10 sy ny karazana nanao de nandeha tonga teny amin'ny ACC mihitsy hoe tsy afaka milatsaky olo io fa vazaso no tamijany fa lavy ny ACC afaka milatsaky izy iza zany io nanamarina ny fisandohana io raha ohatra ka zay tokoa ary io ACC io nefa ny zavatra napetraka io no tsy azo dikaina fa lasa tsy manara-dalanitsika ao anatin'izao fanavozana zao raha tena anovanao fanovana ifotony dia ravana any zany haute cour de justice zany filotona nitsanganana zany iza mba ny tsara iny zany io zany zao raha ohatra ka raikitsy ty tenin'ny ministra Fanirisoerina avy ty satria zay le nazavainy teo alohan'le raharaha olodina teo momba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina iny hoe andinika zany anao mise en accusation ny solombavambahoaka de rehefa lany eo amin'ny solombavambahoaka io de hiakatra any amin'ny haute cour de justice de azo andeha am'izay ndra raha mpitsarana ny filoha teo aloha izy zany no olona voalohany ho tsara iny ty haute cour de justice ty raha mandeha araka an'izay resaky ny ministre ny fitsarana fa manina no atao an'izany tsy vita an'ireo député reo akory nanao an'izany mise en accusation zany satria miara mitsokombakomba ao izy menakavy ao nefa tsy hoe lokotokana misy tsy miankinao misy mpanohitra tao misy miaraka amin'ny fitondranao atrandray le olona enjehana raha-pitsarana ohatra mety hoe olona mpanohitra fa na le olona tao le député pomba ny fitondrana azy tsy manao an'le mise en accusation ty zany zao raha andeha le ohatrohatry ny ahoana moa zany zao le maro any satria tena roa-pahatelo mihitsy no takiny lalàna amin'io mise en accusation io ataon'ny député efa tena roa-pahatelo ny ao amin'io assemblée nationale latota tadiavin'ny olona noravany io ve zany zao a no afaka manao mise en accusation ny filoha teo aloha isika nefa mahafantatra fa nisy ireo député teo aloha mbola tavela ao anatiny io antenimieram-pirenena io ny olona raha zao nakanaka sara hoe eo fa tonga atokoa i lantorakotomanga ao anatiny hémicycle ny assemblée nationale za zavatra rehetrarehetra zany zany a mampieritreritra eo amin'ny efa zany nge le tokony amboariny zany le tokony novana zany anisan'ny tokony anamboarana ny hoe mandeha mizotra makaiza mo le zavatra tena atao de manao jeritotikatsika manao famakafakana ihany ko amin'ny zavatra misy ny zavatra hisy eto toerana mety mifandray amin'ny sehatra resa-pirenena ihany ko iarahana amin'ny zokiray aman-dreny Constant Ravelson ho avy eo ihany izy ho avy eo ihany izy fa manao reto miarabe miaraba ny top radio miaraba ny technicien reto miaraba ny kindray aman-dreny Ravelson Constant tonga de resiko le resaka farany teo nampatsiahany tantara atrefato Constant teo ny zavatra tsapa zany ny am'ty Madagasikara ty de misy aretina mikika de mbola tsy fantatsika eto am'izay hoe inona izy io de miverina amin'le fitoeran-dom-pirenena io zany raha vao document efa vita miloha avy any ambony ihany no impozena mpivorika hoe ity no mody miresadresaka eo de avela izy aroso de lanina de tsy antsotsony no tokony fandehan'le izy tsy resaka lalam-pandrenana ihany kio
tsy mbola any fédéralisme eto amin'itera tsy mbola fa jerena ifotony mihitsy ny mahamalagasy ny malagasy inona ny zavatra tian'ny malagasy atao ahoana ny fomba fiaraha-miasany samy malagasy tena miainga ifotony aty amin'ny fokotany zany ka na eo amin'ny fifidianana an'le olona ivory miankina amin'le aty amin'ny fokotany zany le izy de ny zavatra tokony atao zany mandalina mihitsy mijery manam-pahaizana momba ny fiarahamonina momba etsetretreta zany momba ny fandinihana ny fiainan'ny malagasy mpahay fiarahamonina sociologue anthropologue économiste mihitsy hoe hoana ny toe-karenan'ny malagasy de miainga amin'izay zavatra zay misy document cadre zany entina miainga misy document cadre hoe zao ny zavatra tian'ny malagasy atao kolotsaina ninona tafiditra ao anatiny rehefa vita zay rehetra zay mivoaka ho azy amin'izay ny teny hoe resaka hoe lalapan'ny renina miainga amin'le document fototra na document cadre io anaingana de zay vao tonga any amin'ny mety hoe lalapan'ny renina zay vao tonga any amin'ny hoe fédéralisme état unitaire zay zany toko fédéralisme raha vao tsy mendoa any io de koto zafy any lexis de miverina foana ny hatram'izay tegna manevitra va ty tompo fa de misaotra betsaka gasitany anareo saotra tompo en'zay tokony aheno azy zay resahana teo moa ny mikasika an'ilay misy antsoafa taloha ampidirina any amtsara doary miaraba tompo allo eny ary hoe miaraba nareo moralao miaraba sopekostan miaraba mipiaina misaotra anao nampatsiany tantara fa zako rehefa mandalina moa ny fiainam-pirenena mihitsy mba linoko rehefa mijeren'io de manomboka amin'izay point zay hoe naninona ny tantara naninona izy nitranga tamin'ny 72 de naninona nitranga ny 90 91 de naninona nitranga ny 2002 de naninona hatramin'izao io misy antony reny fa ozitsika hoe tsy mahay makalesona amin'ny tantara ny mpitondra marina zany tamin'ny 72 raha tsy diso ako ny 30 janvier 72 izy de lany tamin'ny Sambato 92,7% ny président Tsiranana faniongana izy mivolana me misy antony ara-pifidianana zay tonga ny poka ny 91 nisy fifidianana talohan'iny ary efa nitabataba be tamin'izany topla monja jaune ry manandafy sy marojama hoe ny salabato tao nalany ary ratsiraka fa nipoka tanatin'ny komony hoe démocratisez vous ny refitra ny 2002 satria de nazava fa de nisy alabato mibaribary nataon'ny ACC ny findratany Sotana izy namoaka ny liza de ny refitra iny ny refitra ny 2009 fa hoe bato ihany koa ny filoravalmanana taty amin'ny 2008 de rehefa laninga izy ty rajonarabampianina de nandeha ny tokony atery amin'ny macroteria ny mpomban'nga Jean-Louis Robinson na tsy haiko ny ray andro de samy miala tany de raikitra koa ny etsika fotsy fa ny pombana valmanana taty amin'ny 2018 mbola nidina teo amin'ny 13 mety hoe nangalabato ratsoel de tonga aty farany de zay foana misy alabato de zao magagana lay rafitra na tonga ny alabato ny tonga io alabato de miteraka crise lonolono politique eto marina misy tanora mandray anjara nanapokalisy fa vokatry ny alabato de misy lonolono politique eto ary micrée crise iny rehefa aveo de mbola lay rafitra mahatonga ny alabato teniko mihitsy hoe ny CNC ACC ve mbola tazomina nefa reo ny fotsy ny alabato micrée crise io de anova ve tsy pitizy coupera velson sa tsy anova saotra tompoko zany ray vo fanadinana fantanina mipetraka koa nge zany manao ny fa misy antso da raisina ny antso ary miaraba tompoko finaritsika rehetra manao ny eny le tampokon'le fitro mba fivorizakany amin'ny manaraka fa izao zany tiako azafaina kely za zany tamin'ny 72 zany antrateny amin'ny lycée technique tena laby vola mi folo taona tamin'izany hitako tsara daholo ny tantara rehetra mandraka ankehitriny fa ity mba angatahako fanazavana kely amin'ny ray aman-dreny revolutiona hoe le société civile ve na tena dika na tokotokon'olona sa ny tokon'olona eo anke matany tsy mazava amin'le société civile ina le te société civile makasitaka tompo ny atao amintsika ny société civile ny apetraka tsara ny atao amintsika de everina fa vondron'olona zay tsy voafehin'ny fahefana politika na rapinoana na inona fa izy zany de karazan'ny mpanao andromaso ny ataon'ny société politique ataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika isan-karazany amin'ny fitondrana ny raha-pirenena de izy zany ny karazan'ny inona filazantsika hoe mpitsara akory mpanao andromaso sy mpanaitra rehefa misy ny
miopefy amin'ireo zay ny tokony ho izy fa le société civile indray azo mifakapanahy mba hiditra koa amin'ny fitondrana zay ny manahirana kely tao ny antso manaraka indray ary allo entoko mety mivonakely amin'ny sujet-nareo misy tamin'izay mihitsy nefa zahatra fikeliko maketikely amin'izao andro fanavaozana zao dia tokony isy fijerena manokana ny olona izay marary zany raha anavao ihany dia tokony mametsaka soritra zany zao fitondrana zao hoe misy lalana tsy maintsy tanteran'ny fanjakana izay mitondra aoriana ty fahasalamam-bahoaka ty fa io tena mampiteny moana miezaka tika mijery hoe PPN na ny zavatra ity satria hanina hoan'ny isan'andro ve zany fa ao anatin'ny hanina hoan'ny isan'andro nge fahasalamam-bahoaka misy olona maro samihafa nge zay tsy hitatsika zay tsy fantatsika tsy mpiasa fanjakana tsy afaka misitraka an'izany hoe rehetrarehetra zany fa marary tsy nivelany eny tsy olona manam-bola be koa fa vahoaka sahirana matimaty fotsiny zany dia olombeny satria tsisy fiahin'ny fanjakana mihitsy izany hoe fahasalamam-bahoaka zany makany amin'ny CSBD zazany nge mpanao fidiazeny nefa mbola andoava mbola ihany fa ny tena tiako tenenina dia ny hoe ireo olona manana aretina tena manahirana tahakany hoe marary tokony sy hijerena manokana mihitsy momba an'izy ireny miantony be dia be fa elatanan'le olona mety efa lany tsy afahana mahavita dialyse tony dia nefa ny dialyse mety ainan'le olona mandrapafantany dia tsy ho hita fanjakana mihitsy hoe ny fomba tokony mba hijerena ny kanjany olo zany mampalahelo le izy hoe manavao isika fa anavao makay zay mila fahasalamana moa zany le resahany teo miadevitra tena zava-dehibe mihitsy satria kinany aina miankina manaina mihitsy zany fahasalamana zany angambany adiniko kely tamin'le resaka premier mai teo fa anisany tena olan-dehibe mihitsy ny fahasalamana sy fitsaboatena ny mpiasa ary fitsinjovana azy amin'ny resaka knaps ary dia eo ny mampifandraisika amin'ilay fanontaniana teo hoe ho an'ny firenena manontolo mihitsy satria tsy ampafirin'olona nge ny miasa mikarama manao ny premier mai io fa tamba mivoatra mpitanangady mpamboly sy mpiopony tena tsy efa manila mahery mahery be mihitsy ka eto amintsika ary dia reny mipetraka amin'ireny rehetrarehetra ireny ny oenty-manana ny fahasalamana eto amin'ny firenena zava-dehibe angamba ny tena ilaina firenena matanja be sy be volatra ny États-Unis ary tena mbola ady saritaka be mihitsy ny ahafahan'le sarababem-bahoaka indrindra le ataon'ny vazaha hoe classe moyenne hitsabo tena zava-dehibe mihitsy anisan'ny famelezan'ny républicaine sy démocrate any amin'ny mihitsy io ka eto amintsika zava-tena kinany aina mihitsy misaotra anao nampatsiahan'izay fa raha fikonan-tom-pirenena tsy jery an'izay ko satria zao anisan'ny nanankianany Donald Trump tany nisy fotoana tena nana programme manokana ny Barack Obama mikasika an'io resaka fahasalamana io dia Donald Trump hafa indray ny fomba fahitany an'le izy dia fanjinja teo moa araka nambara teo ny républicaine sy ny démocrate zava-dehibe mihitsy io eny ary raha sy nitiantso manaraka ty miaraba tompoko ndoary allo eny ary mirabany tompo radio dia miraba vahiny salama tompoko zany siko resaka momba ny knaps dia eto mananatra mihitsy ho an'ny tanora mbola perinasa amin'ny privé dia mbola tanora manao tsinjo lavitra zany fa raha pension efa retraite ianao ino no atenainao limeny knaps dia tsy mahavelona indrindra moa fa hoe tsy nafeny 5 taona zany dia miala mainoatra amin'ny mpamositra alika raha namositra ombo mantsy na mpisombola azo dasy natao takoby naondry fa tena mba manaova tsinjo lavitra hoe misy atao zany rehefa retraite ianao za aloha zao mba manana orinasa kely tsy dimijaly fa ho an'ireo le tsy manana an'izany tena mantsaka diran'olona enao tena isaorana
torohevitra moa zany teneniny zany tena misaotra azy mihitsy amin'izay ka ahoana miaraba re eny tompoko radio izy misy tia mahino anao ary miaraba monsieur Rabelson Constant salama tompoko miaraba koa andrala tompo radio miaraba gasan'le fotoana andopireneny mialo io misy Rabelson dia tsy tokony hahamaika mihitsy ny anao avao koa tsy mahamaika dia zao mbola tsy ampy fanabeazana ara-politika angeny vahoaka malagasy dimy amby valopolo isanjato amin'ny fomba ahoana no azahoantsika fehinkevitra mafy azahoana constitution ohatrany tsy matoky an'izay zavatra zay afa dia tsy maintsy andeha amin'le hoe iavy any ambony any a no tsy maintsy horay sy ataony zala-fanjakanao ka amitsy ny solution dia tsotra iazo ara-politika aloha le vahoaka na heritaona faravaratsy no taona tsy mampanina nge zany raha zay no atsara amin'ny firenena omeo vola ny atoko politika efa maty tamin'izany fanabeazany zany omeo vola tsisy problème mihitsy zany vola etoana parti politika atao hoe roa na telo zay efa azo antoka teto hatramin'izay nanabe ny olo-pirenena efa manana an'izany tsika fantatra Velson Constant zany izy avy ny atoko politika nanabe teto fongary reo a hiatsangano ny atoko politika roa na telo dia ireo ny manabe manerana ny Madagasikara anabe ny olo-pirenena dia afaka mitsaondoha amin'izay tsika rehefa mba manana ny fara-fahakeliny mba mahalala ny repoblika ny vahoaka fa zany repoblika zany nge tsy fantatry ny tasany vonrozo hoe aleo azava ny resaka ka dia apo manino titiano kami mieritreritra tamy atsika Madagasikara sotre daoary sotranao amin'ny fanehoan-kevitra fanabeazana tolo-kevitra moa nataony teo fa enim-bolana zao ny nivoahany resaka hoe fanavaozana ny repoblika da miala tsiny ahy eto fa matetika averiko eto satria nandiso fanantenana be dia be mihitsy raizahan-tenako tsika nge manana ministeran'ny culture kolontsaina afaka na metrapetraka tsara hoe zao angeny tena fahotana tamin'ny repoblika na tonga ny repoblika atsika bolisatra dia mivadika orera dia io izy lasa fanjakan Rajoelina sy tsai Christian sy Ravatomangy io satria io repoblika zay le repoblika zay repoblika faefatra ny anaran'izay zay no avoazana ka le kolotsaina mahatonga n'le vahoaka hitodika sy saintsainany amin'izany hoe repoblika zany io dia zavatra goavana teo am-pelantanany zao fitondrany zao io ministeran'ny kolotsaina io fa tsy entanao mipoitra mihitsy hoe manosika ny vahoaka hiady-hevitra ho amin'izany mihaino radio-pirenena ianao zao rehefa maraina olona manala andro fotsiny ao isaky maraina samana dia mieritreritra hoe le raha rehavako hoe tsy hamodratrimy fotsiny zao inona no raisiny amin'ity fandarana vao maraina ny radio-pirenena ity ohatra fotsiny zany hoe ny avaliko an'le mpiaino teo zany a misy eo am-pelatana antsika sy eo am-pelatana zao fitondrany zao a ny fomba azahoana mametraka mazava ny tena olana amin'izany hoe fanavaozana ny repoblika zany ny tena olana aza hoa kanefany a tsy manao an'izany zay olona manana fahefana ho amin'izany reo angamba dia fanavaozana tsy fidiny fotsiny fanavaozana tsy na daoary raha tsika ny atony araka miverina nandre-pandeha miteny an'izany radio zany ianao ngara Velson zahako mba misy namana ao anatiny hoe misy tena fanavaozana iny resako ohatra zao hoe andaninareo maka fotoana amin'ny radio io isa maraina ohatrany tamin'ny andro nataonynga isatry nga tompokola ampy portosy dia resao ny misy serasera io hoe mireli amin'ny daholo ny radio rehetrrehetra iran'ny Madagasikara na radio kristianisme na inona mampitany ho any amin'ny faritra any dia azavao inona marina le fanavaozana dia inona le tiltadiavina concertation fa tsy
misy lalan'olona any amin'ny fokotany any ambanivohitany eo hoe aiza le lalan'olona any anatin'ny fokotany any sisy maro atsitra reny zay ataonao concertation any izy tsy mahino radio hafa any afa-tsy ny any aminazy any ko fa angazo nandraraha nareo fa naheno nisy fandarany fanavaozana tao isa maraina tsy ovako lohan'izany izy de resaka le tantara ianao teo de za gaga hoe misy an'izany hoe loa afakandro zany ny azakazana atao amin'ny assemblée ao anafoanana an'ilay ordonnance 73/015 iny izay nanafoana budget provincial de ny fanontaniako de zao rehefa foananareo zany le budget provincial de averinareo de province izaka nomenareo izy io tsy hain'zareo koa hoe inona moa n'antony nananganan'ny président Tsiranana n'ilay budget provincial tany 1963 inona ny antony ara-toekarena tokana iny najorony tao de inona ny zava-nisy entre 1963 à 73 de inona ny tranga tamin'ny 73 natonga ny gouvernement Ramanatsoa namonana iny budget provincial iny ka nametraka an'io hoe foana le budget provincial ary tsisy filosahana merina any mandrakity ny androany misy antony ngeza be ara-toekarena sy ara-politika iny fa lasa Ramanatsoa ny enjeny ao de fédéralisme ny voziny de hoe akaparena Tananarivo daholo ndresare nefa ny historique natonga any tsy misy haingkendry raiky any zay nge le problème eto nge azoko be raha velson le olona miteny nefa le natonga l'izy koa tsy fantany hoe naninona mozy ty ny lasa ohatrany de anao azany loha afakandro zany ozy de hitako hoe apetrao ary le budget provincial nareo de province izy ny asinareo menareo budget fa tsisy fanjakana adala ame budget rafitra tsy misy mety resaka budget moa zany satria ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny assemblée nationale raha ny hita ao anatin'le tolokevitra avy amin'ny ministèran'ny toekarena aloha mikasika an'le hoe satria nao fantsina zareo amin'ny tetibola de akarina eo amin'ny 2,700 ny amin'ny tetibola mpanjakana zany no alefany amin'ny vondrom-bahoaka paritra raha ohatra izy teo amin'ny 3 ka hatramin'ny 500 io le teo aloha raha taritarafina amin'izany zany ireo matao Constant Velson de somary mororona kokoa anatin'le état unitaire décentralisé any so lalatsain'le fanavozana so raha overjerena amin'ilay budget io zany manao ty antsy ty aloha miaraba tompoko allo eny ary manao tompoko miverina kely fandrona rehefa tsisa tompoko mandray an'le teny migona teo zany amin'le hoe nisy 72 91 2009 etcetera rehefa avy lany le filoha roa taona teo reny misy ny ataontsika hoe sakoroka zany dikan'izay zany tsy tena lany tsara le filoha natadiditsika tamin'ny 91 89 raha tiraka lany 12 mars le fisdianana de teny amin'ny 60 hectare ny CVTD anisan'izany l'équipe-an'ny monsieur Ravelson zay eo io zay mihitsy le nanao hoe 12 mars avy reny le mécanisme ny alabato satria matombo misy matombo miverina reny crise reny na nisy arany fisdianana nalainy ny Tsiranana tamin'ny 72 avy eo izy miverina avy izy korota dikan'izay tsy lany tsara izy zany dikan'izay zany mécanisme le alabato zany tsara fantaritsika ihany keo io zany misy ny alabato proprement dit tena alabato misy mangalatra fa misy le niveau an'le olona mifidy tsy ao de verina amin'le tenen'le rangasy hoe fanabeazana politique le olona zany tena mbola tsy mahalala ny zavatra ataony tika malagasy zay nge le ataoko miverina le kolotaina le tika malagasy rehefa hoe eny sa ty izany atsika eny tonga eny tonga de manao eny daholo saroko tsara ny teniny ray mandremo manandafy fa avelony atao mivahiny tao amin'ny asana savaraviny izay na boinkika tsy tadidiko sony fa hoy président manandafy tamin'izany ny problème amin'ny démocratie eto amintsika hoy izy mitovy ny vato arotsaky ny olona anankiray manana doctorat sy ny vato arotsaky ny olona anankiray tsy manana CEP nanao zany ka mitondra zany nge le UBDP ao anatin'le fifidianana ngabo tsy voaviana ny fifidianana ny eny raha nyteto Tananarivo fotsiny ary nge tokony misy fifidianana teo de tsisy voherin-taona fotsiny de hoe afoana le fifidianana teto Tananarivo renivohitra no niatiny iny satria nisy resaka alabato sy ny sisa de foana de manaona misy antso ndao ary allo eny tompoko salama tompoko eny ary saika mba hantsana za zafady fangamo hoe efa vita le fitiaonandoam-pirenena mbola voa eo ampikonononana dia ahoana ho any senito dia mamoaka hoe amin'ny anina ny fifidianana filoham-pirenena dia ahoana zany le filoham-piritany nanjavona zany lasa atolotolotra zany izy moa efa miteny atolotra iny hoe atolotra ry zareo dia ahoana zany efa misy
lalam-panorenana mandehandeha zany any dia tonga dia efa hoe tia sa tonga dia efa hoe référendum koa dia tsy niteo ihany ve no miveriny mampalahelo tsika sotra tompoko le seni aloha dia reny dia karazan'le mendimendy ohatran'ny boka anambady ny raha za manokana aloha dia mbola manontany tena mihitsy ina mahamendy amin'io seni io tsy mbola hany mihitsy fa miditra ty amin'le tebotebon'ny piano antsika teo hoe tsisy ve zany nyfokotany sisy iza moa no milaza amin'ny seni fa fifidianana président ny république fifidianana manaona ary zany no andeha aloha raha tena anao an'izany hoe décentralisation zany ninona anarany lazanao azy na fédéralisme na état ina ty état régional na inona ilazanao azy a rehefa tena mitady ianao hoe firenena verina amin'le resaky ny FFKM hoe firenena zany hoe iombona ny malagasy rehetra iombona ny faritra rehetra ny firenena fitondrana ny firenena ka zany mety isy ny fanapahan-kevitra hoe solo tena avy amin'ny faritra ny ateny mera-paritra ohatra no ifidy président de république ifidy filohan'ny Madagasikara satria Madagasikara iombona paritra rehefa tsy tiana hoentina amin'ny hoe fivakivakisana sy ina ty fisaraham-bazana le hoe fanomezana fahefanan'ny faritra dia tsy maintsy zay ny fomba mampiombona hoe mahazo manana fahefana daholo ny faritra ary ny faritra rehetra no manana fahefana anendra tiatapony mampiady lava atsika isaky ny hanolo mpitondra tiatapony en fin de mandat nandeha foana manko teo ny resaka dia hoe isaky ny élection mangalabato sy maninona no système fangalaram-bato no mipetraka ary maninona isaky ny anova mpitondra tiatapony no mifanadala mily famono mihitsy valina inge dia zao hoe satria zay voafidy tiatapony aty sy zay voatendry tiatapony aty dia lasa mpanjakany Madagasikara ary zay le tsy mety rehefa tsy tiana ho lasa mpanjaka Madagasikara ohatr'izay fa tiana hoe président ny république iombona ny faritra rehetra mety ho ny avany amin'ny faritra nge isa-paritra sy olo tena paritra mety ho fa mbola zany mbola adevitra lehibe zany fikaolan-doam-pirenena no ifidy président ny république dia président iombona amin'ny faritra rehetra ary dia Madagasikara iombona ny faritra zany ty république ty ohatra lalakevitra anankiray zay mety ho diso zay efa nahitako teny enjana teto zay fa samy mieritreritra tsika ifamono isaky ny fin de mandat ve tsika manao ahoana Daoary allo eny tompoko miaraba tompoko raha teo dia miaraka amin'ny vahiny salama tena marina ny teninao teo président fa io marina zay raha tena fikafonina trany amin'ny voalohany mihitsy zany ny resaka fifidianana io dia raha ny tamin'ny safidim-bahoaka tena ara-jalàna ve io filoham-pirenena efa lasa kany ivelany raha tena hoe tsy kifonina tanteraka mihitsy zany ao amin'ny seny hoe lany ara-jalàna zay izy dia hita eo amin'izay marina zany hoe lany-bahoaka satsy lany dia tokony zay zany hoe relana amin'le savorivory politika averina zany dia io zany tena tokony amafisina mihitsy amin'le fikaonan-dom-pirenena atasitra zandreta tompoko satra vahina ay zao dia mba miangava ny ray aman-dreny mihitsy ny ray aman-dreny amin'ny FFKM na tsy izy ara fa mba misy ray aman-dreny mba iangavy an'ireto olona tao amin'ny seni reto mba samy anongo tena imasom-bahoaka sy eo anatreny tantara hoe zaho no raha hanina zao no nataoko tao amin'ny seni ary tsapako fa anisany natonga an'ity république atsika ity mibolisatra lasa fitondran'Andriamanjaka teto Madagasikara teto zany tsara hoentsika zany satria tsika menakavy miteny ny kolonely Ndrendrina Mikael hoe fanavoazana ny république inona nefa le zava-doza mahatonga ny république adbolisatra vadika horera ka tsy maintsy misy république vaovao tsy maintsy misy fanavoazana ny république eny ary anaraka dokom-barotra kely tsika dia miverina amin'ny fandarina orin'izay ary 102 80 mitoy ny fandarantsika efa misy anto vonona sady miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba salama tompoko resaka knapsa sy seniny mba tiako andraisana tsara knapsa aloha voalohany
tokony ahoana sina fanavoazana ihany koa aloha mba tsy tia lote calcul privé et tous les 3 mois vao mandeha pension hoan'olona na betsaka na kely ny raisany io zany tokony mba na tsy atao par mois nanahoana tonangina tanaka zay ka zay fady mba tsy tous les mois patsaiky izay naza raha sisaka raha moa vetsy hoe meo par mois ohatrany fonctionnaire raka io dia ohatr'izay koa le resaka pension de veuvage efa pension kely iny mbola tsy haiko na firy intierany reny raisiny rehefa maty le vata io raisina le izy vola kely tsy ho raisina le izy vola nefa ka mba tokony jerevana koa reny pension de veuvage reny dia le miteneko teo aloha hoe tous les 3 mois ohatrany azo vadika ihany hono izy io atao par mois manao demande ianao fa iny nefa kely iny mbola zaraina 3 mois zaraina telo anale dia iny mba tiako tenena eo mba tokony evigena raha io fa le olona nke na vitavety orinasa na ohatr'izany dia ohatra ny tena hoe manilika sisa tsy atao zay aloha ny momban'ny knapsa dia momban'ny feny indray zagaka efa navita hatramin'ny fainianana ry zala zany hoe tena niazaka zany zany ampizangano ainga ny ty misy ambondrona mahenga ao ohatra ny tonga dia atao diandava tanina renina fa le seni ve ny marimarina koa le enrôlement biométrique ve mitandrony izy iny ve ory amin'le liste électorale sa tsy satria fokotany ndraiky efa manao an'izy ao ianao raha natsoponina amin'le fokotany afaka mandeha any amin'le hafa ihany ianao ka sao dia mba liste ny objectif an'iny enrôlement biométrique iny sotra toko fahalanina tildery ny enrôlement biométrique aloha raha tena mandeha amin'ny tokony ho izy dia tokony ho tafiditra hatrany amin'ny ny copie ny karapanondro ny lista mpifidianana sy ny sisa tonga dia efa zotra ray ny zareo manao azy angamba ny tokony hanampy sy hameno fanazavana momba an'izay ny momba ny knapsa tsotra be ty lazaiko ity raha mitombo ny vola miditra dia mitombo ny azony knapsa zaraina inona ny mety ampitombo vola miditra mitombo ny tanora mananasa ary mitombo koa ny olona miasa manao latsakemboka ao amin'ny knapsa zany hoe na ny any ambanivohitra rehetra any jerena ny fomba azahoany miditra amin'ny fiahin'ny knapsa dia ny tanora mananasa dia manana anjara mirotsaka ao amin'ny knapsa faharoa mety mampitombo ny vola miditra amin'ny knapsa dia zao ny fampiasana ny vola zay voahangon'ny knapsa miasa amin'ny zavatra mamokatra sy miterabokatra ve hatreto ny fanjakana tena neriny kitikitika ny tao amin'ny knapsa zao dia ity le fitondran'Andriamanjaka farany ity dia tavaniny dia ampiasaina zany hoe ny miditra tsy mitombo ny mpitavana mitombo ka zay rehetra zay tokony mahasarotiny ny mpiasa momba ny knapsa raha zay zany dia fifambomban'le tanora perinasa sy le zokiny manatena pension ny knapsa eo ampiandrasana moa zay hotale général vaovao ny knapsa amin'izao fotoana zao tsy nidingina samy hafa ndrotsona fa ohatrany nisy ataontsika hoe fikatsoana kely indray izy tato dia samy miandry ny rehetra aloha izy indray le hotale général io fa mbola tsisy an'izany lo ao ndaloha raisy ny tiantso manaraka ity miaraba tompoko eny ary salama tompoko ketra tena mandinika tena lasa ny saiko meno ty afatra amin'ny voalohany azy resaka fitondra fiainam-pirenena mihitsy za eto amin'ireo matora velosoma constant dia mahita mihitsy hoe le fitondrana amin'izao tena marina ny tenenao lasa mivoanany ankizy inona ny antony mampivoanany tsisy rafitra mitondrana an'ilay izy hoe inona marina moa tsy rafitra hitondrana ny tetezamika sa inona fa manao ny tsy fanao raha mihinona misy rafitra hitondrana an'iny tsy afaka mieritreritra an'izany le lalàna zao efa fahavoazana fa tamin'ny fitondrana ray Andriamanjaka ny tenenao teo aloha zao zany hoe lalàna dia fitondrana anaran'olona lalàna brinel dia ty ndray misy hoe lalàna afakandro inona ty zavatra ataotsika ty zavatra ny fandehan'ny faritra mizaka teny sy maharatsy azy raha ohatra ka tena tanteraka araky ny rariny sisy
fa problema ndio zay olona rehetrarehetra tena matady ho resy anaty fifidianana dia manindra ny resaka federalisme io ary miseho izy anatambazotra serasera rehefa tena fatany fa ho resy ny fifidianana izy dia iny vozo hitany zany tamin'ny andriamatoratsorika tamin'ny isiny andriamatorainy misainy masiny karazany taloha zany le zavatra mipetraka amin'ilay izy ka lasa midoke le malagasy manao an'le zavatra ohatran'izay fa raha io raha misy rafitra hitondrana an'ity zavatra le atsika tao mandritry ny roa taona ve tsika dia andeha tsisy jiro ohatran'izao izy ansian'iny lasa mitatra any amin'ny zavatra sy tokony ho ataony zay nyle izy satria tsy misy zavatra mipetraka hoe tsisy bazy legalina hitondrana le zavatra fa samy mandeha zay tonga amin'le toerana dia mandrivotra daholo dia azagaky tsika raha tsy mandeha nefa le izy tsy makany amin'le lalana tokony ho alehan'le fanavozana. Fanokevitra no nataony to araka nambara teo ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny amin'ny miram-pirenena dia isy andrasan'ny maro amin'io mikasika an'le amokatra ve sambo aloha lamokany ihany le mikasika an'le haute cour de justice ny mboboboany kio zao dia hoe aiza mivola fa misy enina angamba retin'ny enquête parlementaire atao da aloha raisy anty azy ty rehefa tsisy fanantenana zany mahatonga ny olona mamono tena nefa dia cadeau be ray seconde tsy voavidy fola dia ny fahefantsika koa misy fitra fitiavan-tanin-drazana raisipika be dia be fa ny fahefantsika voafitra dia miainga amin'izay le tokony fa ny rina be dia be fa tsy mahampioza be taky ny zebasa dia roi vazaha manany zany raha misy zavatra mare dia misaotra ny zany hoe le boky raha mbola samy boky le boky teny fiainana ny anany tena resy lahatra dia zaraiko amintsika hoe io zany vakiana dia ampiarina fotsiny ao napafantatra n'izany hoe ringana ny olona no tsy fisy ny fahalalana ary tena ringana maro ntsika ratsy ange zany hoe tsy mahalaly dia ao koa misy hoe fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara dia nisy rangaty miantso hoe inona ny aretinitsika dia tokony hovaliany zany ny anazy mba teneniko hoe any amin'ny fotoanandoha mba zao tsotra be hoe inona magisitra nefa tsika be ariana be zay zany ny adivitra dia roa andeha eo dia raha tsy miresaka tsika tsy io hoe ilo matara voe resaka fivavahana dia aza miresaka fa mampifamaly resaka politika mila miresaka dia souple dia tsy extrémiste be Dieu propose l'homme dispose ny tena aretimitsika amitsika dia tsika tsy misafidy na diso safidy satria tsy mahalala dia zay le maharingana dia aloha mamantatra zay zany fototr'izao zavatra rehetra zao dia raha vao tsy zay nitondrantsika azy dia lasa mifampitoraka dia lasa misy adversaire dia vao meny miditra anaty tsaratsarana sotra betsaka dia raha rehefa ranerinandro sambatra tenerana ny repoblika ary safidim-bahoaka zay eny tompoko salama tompoko manaja anao zavatra ray tenenina aloha dia eo amin'ilay voalaza misy constant teo aloha teo hoe manahoana ny resaka foko sy ny namana zay no miverina ankehitriny dia ako hoe sao dia ny malagasy no mbola tsy mifantatra ny lalana ao alehany dia zay no mahatonga azy mbola zavatra fatany no resahany aloha ankehitriny satria raha miresaka repoblika anao zao teo dia inona moa ny repoblika amin'ny malagasy dia manontany iny olona gasy inge fantany zay tsy repoblika sy fantany raha anontany zao ehona ny foko dia fantany zay miainga avy amin'ny fokotany io izy ohatra ny fokon'olona eo mipetraka eo dia fantany le izy dia mety fototra ahafahany mandroso no ampandehananao amin'ny lalana zay efa fantany aloha satria ny taona politika ohatran'ny monsieur Constant ake tsy fantana ny olona tamin'izany hoe repoblika fisotoana misy ny FM mamono fa mafantatra ny repoblika ve ny vahoaka tsy mahafantatra izy tokony andraikitra zany fa zany teny sy ny tokony androtraka zao fa tokony manao an'izay daholo ny rehetra hoe inona ny ministère misy azy dia manahoana izy ao anatin'le fiarahamonina dia mba misy zavatra napetrany ve ao anatin'ilay fiarahamonina misy azy fa tsy hoe ny olona mikianina rehefa misy ohatr'izao izay ny teneniko hoe tsy mandroso ny olona raha tsy fantany lalana ao alehany dia tsy fantany atao repoblika dia mba mpampataro azy ary aloha afaka mandroso amin'izay izy saotra tompoko saotra andrina tompoko ny fomba fampahafantarantsika azy eto aloha zao dia mizava misy tena ny aina isan'andro isan'ora ary tena nampitrosona azy tanatin'ny fahasairanana mihitsy dia le fitondrana misoratra hoe repoblika fahaefatra kanefany dia fomba fitondran'Andriamanjaka nanaovan-Rajoelina sy Tsay Christian sy Ravatomanga azy dia avantsika manao andre atakarany olona bebe kokoa hoe isaky ny ambara tonga mpatonga any amin'ny fokotany any ange
dia misy daholo ny manao ohatran'izay hoe izy ny tompony ary dia natao hanompo azy ny rehetrarehetra. Tsaroantsika izany le misy député tonga dia baikobaiko sefisisiko hoe ahoana ny mpampianatra atao aminao atao tsy nanao campagne ho an'ny irmara akory ny mandritra ny fifidianana iny ambany dia ambany ny vato azon'ny présidenta atao aminareo fa ahoana. Zany hoe izy ny tompony ny tany sy ny firenena sy ny fahefana rehetra dia le sefisisiko zany mpanompo azy ny everany azy. Zay le tsy république. Zay anefany manana ministère tsika afaka amesehatra ny olona hanazavan'izany hoe zao nampitrosona ny république atsika ka lasa fanjakan'olona hatrany amin'ny fokotany ty hatrany amin'ny faratapony. Awary. Raha sika ny tsy manarakara. Miaraba tompoko. Miarabe. Eny tompoko. Salama tompoko. Tsy tokony anao ninninona ve zany mahakasika ny tanavola io fitondrany. Tsy tokony anao ninninona ve zany ze izy no nanao fanambarana fa refondation tamin'ny octobre 2025 teo mbo tsy roatra. Tokony anao tena miala tsiny amin'le ranabaso teo ako sy le fijirintsika sasasasany hoe miseny mantsy no jerentsika iendrasana zany ny refonte fa navita ny conservation ny anao ampamoaka momba misy kasi mialatra tamin'ny fifidianana teo ny seni tsy zava-dehibe ve zany dia tsy tokony anao ninina ve zany vo inona ty inona ny tiako tenenina raha ministeran'ny atany noevitrany io vao maika io tsy anana reconnaissance vao maika io adihevitra raha hoe ny ministeran'ny atany nanao an'io asa ataony seni io adihevitra eto anatiny io fa tsy azo reconnaissance internationale satria zay ny reflexe tamin'ny octobre 2025 hoe alonso ravany fa ny fotoana mandeha mitoetra raha iraisam-pirenena mezakazaka dia iandro eto ve zany tsika raha zay moa mba mampitambatra re olona io ny refrain ataon'ny mpanohatra hoe fifidianana ataony fifidianana koa raha zay mampitambatra tsy hitako mihitsy zay olana. Manahoana? Miarabary. Eny tompoko. Allo. Manahoana e? Fahasalamana tompoko. Salama tompoko. Raha ny tiro be aloha mbo naresy fitonana teo aloha sy fijanitira tiro be ohatra penalité Lola Somaro be anankiray, Rolo Mercia be iray, Beriza be iray, Fernancelo be iray, Bola Ratona be iray ary Malama be iray enina zany dia mba nandaka tiro be any ty fitonana ty fa mibolina maty hatreto Bebe Saundra, Bebe Rinara Kutumanga, Azama Bomba. Mbola kely sena ka tsy fantaty na dia tava vomaly hoe tifitra be reny Rolo Mercia amboribory tao faharoa otafiditra fa tsy tafiditra manaraka otafiditra kosa tsy tafiditra amin'ny be anankiray soloaoka boribory tao fadimy dia mba division mbola resy be fitrantira hoe resaka tiro be makatiraka tompoko. Izy koa mahita mihitsy izy raha manao sarcasme kely eo izy ao anatin'le izy. Daholo raisiny anao ary miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Ndao ary. Verina indray. Za moa zany miasisitra kely amin'ilay knapsa satria za retraité mantsy za hoe ny teo aloha tao nisy niteny hoe le tanora amin'izao fotoan'izao tokony hitsinjo lavitra tena marina tokoa iny zao tokony ataon'ilay tanora dia mbola zao izao taonan'izao tokony izy dia manao assurance retraite. Ny assurance retraite misy daholo rehefa mety assurance eto Madagasikara fa isika malagasy manko matahotra an'io assurance io vao l'autorisé io hoe fa ho an'ny retraité izy io za zany conseiller an'ilay tanora izay mameno an'izao manao souscription na assurance retraite any amin'ireny assurance reny io dia tsy vola be no alefa raha izao ianao zao ohatra 5 000 ariary par mois ianao dia rehefa feno le taona maso 60 anao ka velona soamatsara ianao atony assurance ianao dia tompoko ny volany cotisenao manome soa izy hoe raisinao daholo ve io tonga dia omeny ianao tondra sobika ianao
na atao tsy fantatro hoe manome choix hoe alotsy kelikely isam-bolana ve io fa ohatrany hoe 60 mois 50 sarany ka zay no tiako tenenina amin'le mbola am-perinasa mba tsy ho tratrany surprise rehefa rehetrarehetra manaova le assurance retraite io tsy otra be misosikirira fotsiny ianao dia raha ohatra ianao ka sahirana hoe le anatitra n'iny eny olana dia izao ianao mbola miasa zao ka manana compte bancaire ohatra dia atao virement permanent any io esory isaky ny farany volana 5 000 na 10 000 ariary ny karamako dia alefany amin'le assurance dia mifinga makany ianao tsy mivezivezy hoe ndeha anatitra ny mpindray aloha fa tonga farany volana mety ho adinina antsiny dia zay no mba conseil amin'le mbola am-perinasa amin'izao zany ninona asanao zany ka mandray vola ianao isam-bolana na tsy mandray vola azy ianao tena hoe zany hoe miasa kely ianao dia miala kely indray dia say foana le assurance ianao mihitsy indray mandrotsaka azy fa rehefa 60 ans ianao dia raisinao reny ohatra ianao ny sorana feno mihitsy ny torohevitra manao anary niatso manaraka efa teoko miverina mbana knaps tena marina tenenao zokobira vilson hoe miankina ny fidiram-bola ny knaps angeny ampiakarana an'io nefa le volana ampidirina ny knaps koa totranakazy zao le 11 milliards ny lalaingay naina depina moa mairana Tananarivo miverina sa tsy miverina dia le vola ovy zay nampiasaina sa napatorina fa antony rangeza be koa dia zao rehefa niala tamin'ny rafitra socialiste tsika ny nanomboka tany amin'ny 89 tanoany iny dia nanao ny rafitra capitalisme libéral fa libéralisme sauvage ataoko hoe libéralisme sauvage ohatra ny fitaterana andrenivohitra niala tamin'ny fibata sy ny fima zay an'ny fanjakana ary za mino fa nipiasitra tamin'ireny dia rôle tany amin'ny knaps izy na tany amin'ny fandraisana retraite tany dia navadika coopérative io firmo ny chauffeur sy receveur miasa teo Tananarivo farafakeliny angambany misy any amin'ny 500 fa tsy misy en rôle amin'ny knaps io ndre raiky ary employé fictif daholo satria lasa activité illicite ny ataon'le chauffeur sy receveur fa tsy ara-dalàna ohatra mpanofa automobile izy zao dia service ratsy indrindra raha misy service public farany ratsy eto Madagasikara nisan'izany ny resaka bus dia zany nge antony daholo lasa libéralisme sauvage nataontsika fa tsy misy règlement fa samy manao ataony dia perte anatin'io angina ny fanjakana aza resaka perte anatin'io amin'ny resaka knaps resaka irsa za miresaka an'izany ministère transport efa ela be zany resahako afony tamin'ny ara-valimana zany rehefa resahako hoe avadikinareo société privé io dia amin'izay tena piasa raikitra le olona io dia misy olona fidira siravaly ohatra mipiasa rehetrarehetra io dia amin'izay izy mahazo knaps etc fa tsisy manarako ka syndicaliste zao le amin'ny transport dia hitao ny chauffeur sy ny receveur nge zao ohatra ny karazany hoe mpanofa automobile ho ampiasainy mandrotsaka isaky ny ariva antso manaraka ny ary eny tapoko dia fotsiny ary soke misy fisamborana andreo député izay ny député tsy maty manota manao vavabe ketra mitany so fanjakana na tonga loatra mitany amin'ny firenena ohatr'izao dia tekeny azao hoe fantatra fa misy zany ireo olonreo misy misavoro dia misy isavoro inona ary ny ataon'izay